Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimiraba tsika riavako malala tratra ity sabotsy 17 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao tsika anio dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko 270. Asan'ny apôstôly toko 270 ny andiny faraka 12 ka hatramin'ny andiny 20. Asan'ny apôstôly toko 270 andiny faraka 12 ka hatramin'ny andiny 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nihitan'ny vahoaka betsaka izay zavatra nataon'i Paoly dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fitenin'ny Likaonia hoe efa nidina nakaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Ary ny anaran'ny Barnabasy nataony hoe Jobitera ary Paoly kosa Merkiory satria izy no mpitarika ny teny nalahatra. Ary ny mpisoron'ilay Jobitera teo alohan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka dia nitondra omby lahy sy voninkazo natao fihaingoana eo am-bavahady ka nikasa hanao fanatitra. Fanoana re izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka nitsirapaka nakeo afovoan'ny olona sady niantsona na hoe raha ondriana ahoana no nanaovanareo zao, olona tahaka anareo ihany zahay, ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao, hanatona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa, kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy, fa nanao soa izy nampilatsaka ny ranonorina avy any amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany azy izy dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hamono zavatra atao fanatitra aminy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofinaina eto am-pianarana ity ry havako dia miresaka manokana ny zava-nitranga tany Likaonia, tany Derbe sy Listra, tany amin'ny tanina faritra atao hoe Likaonia. Likaonia moa province anankiray tamin'iny faritra izay niasan'ny Paoliny. Ary ny teny Likaoniana ny Paoly amin'ity toko ity dia voalaza fa ny teny Likaoniana ny Paoly. Paoly zany hoe dia niteny tamin'ny fitenin'ny olona andavanandro, tsy mahagaga raha ohatra ka namaly tamin'ny teny Likaonia ireo olona izay niresaka tamin'ny Paoly andiny faraka 12. Raha ohatra ka mamaky ny asan'ny apôstôly toko 7 tsika dia niteny tamin'ny teny Grika Paoly. Ary arakarak'izay mpiainon'ny Paoly no itenenany Paoly ny kolotsainy, ny fombany mba hatakaran'ny olona lay filazantsara. Dia eto ary dia mitovy tsisy valaka mihitsy amin'izay nitranga tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny rara. Petera sy Jaona raha ohatra ka nahita ilay lehilahy nalemy teo amin'ny vavahadin'ny tempoly tsara endrika, dia niteny tamin'ilay lehilahy malemy manao hoe tsy manana volamena na volafotsy menanao zahay fa mitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy, izay anananay no omenay. Dia mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitsangana lay lehilahy malemy tongotra. Nangataka fanazavana tamin'ny Petera sy Jaona ny antony nanaovany sy nahavitanjany fahagagana zany ny olona atao Jerosalema raha nahita ity fahagagana ataon'ny Petera sy Jaona ity. Nanazava izy mirahalahy fa ny hafarany dia izao nahatonga ny Petera sy Jaona tany ampigadrana ity fahagagana nataony ity. Ny toy ny tantara dia milaza fa ny afara tamin'ny figadrana ny fahagagana nataony Petera sy Jaona. Amin'ity zava-nitranga ity asan'ny apôstôly toko 270 dia tsy mifalalavitra amin'izay ihany. Barnabasy Saoly tonga tany Likaonia tany amin'ny faritra Listra sy Derbe, dia nisy lehilahy anankiray koa lalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny tsy afaka namindra, dia nandre ny toritenin'ny Paoly, nandre ny toritenin'ny Paoly zany ireo olona ireo, dia
ny tenenin'ny Paoly dia hoe mijoroa hitantsika amin'ny andininy vavolo, mijoroa amin'ny tongotra ao dia sitrana sy nitsangana ny atsambontsambotra lay lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibodrina zay ny aino ny toritenin'ny Paoly. Dia hitan'ilay vahoakany ino zany tao Likonia fa olona nalemy isan'andro nandro hitany teo de io fa lasa nanjoro tapoka. Dia nirotra ny vahoaka nanatona azy reo lahy ka nametraka any Barnabasy ho Zeus na Jupiter ary niteny amin'ny Paoly kosa ho Mercure na lay mpitondra teny ilay mpanao fahagagana ilay natao hoe Hermès ary andrandray Mercure moa na Hermès mitovy ihany dia ilay andriamanitry ny varitra mpitondra ny matsy mpifeny mpiandriondry zay lay Hermès na lay Mercure dia nandala ifanomezana maro samihafa moa zay mbola resahantsika rehefa avy eo izy mirahalahy fa nefa rano ny tantara koa de tsisy valaka tam'izay nitranga ihany tamy Petera sy John notoraham-bato ndray tao aoriany fahagagana zay nataon'io de zao nefara tamin'ny fitoraham-bato hitantsika amin'ny andininy fa 7 mofinaina onjana teo amin'ny andininy 8 fa nefara tamin'ny fitoraham-bato zany hoe na inona fahagagana nataony reto mpanompon'Andriamanitra reto na ny apôstôly Petera sy John na i Barabasy sy Saoly i Barnabasy sy Saoly dia samy niafara tamin'ny fakahalan'ny olona Barnabasy Saoly moa de tena toy ny maty mihitsy hitantsika amin'ny andininy fa 13 sy ny manaraka mihitsy dia nitora-bato azy ny olona satria efa nataony efa toy ny maty izy hitantsika amin'ny andininy fa 7. Ravana ny olombelona de mora miova be, mora miova hevitra, versatile ny filazanareo amin'ny teny frantsay. Ndraindray dia ny olombelona de misy karazan'olona tena mora miova hevitra. Ary hitantsika tamin'i Jesosy io. Jesosy dia nahita fahagagana ny olona de hosana, nahita famirapiratana ny olona de hosana, fa herinandro vitsomoza tao aorian'io dia mivadika ny feon'ny vahoaka dia omboy. Tsy de mety ho zava-mahagaga ny amin'ny fiainan'ny fiangonana eto am-pitohinan'ny filazantsara mihitsy zany driavako. Tsy zavatra mety ho manaitra mihitsy zany fiovan'ny fieritreritry ny olona na ny fisainan'ny olona zany dia mety miova ary mety miova tsy apoizina mihitsy ary. Ny olona tianao anio mety ho tsy tianao rampitso. Zavatra mety pitranga zany. Ary efa nambaran'ny tompo mihitsy amin'ny fiangonana zany. Zay mahatonga ny tompo nanafatra manokana tamin'ny Jeremia manao hoe enao de tsy mahazo matoky olona enao. Fa ny olona de miova, mety miova ny olona. Ary afaka malala mety ho hitantsika mihitsy amin'ny asany ampiasana. Mety ho hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny hoe misy olona zay nanaovanao soa, misy olona zay nanaovana eto moa zany de nahita fahagagana tamin'ny alalan'reto apôstôly reto. Marina loatra fa tsy reto apôstôly reto nanao fahagagana fa Andriamanitra saingy fiasana izy. Dia misy olona zay nanaovanao soa, misy olona zay nikelezanao aina, misy olona zay nanaovanao zay rehetra mety tahaka ny nataon'ny Petera sy John na tahaka ny nataon'ny Barnabasy sy Saoly, mety manao olona an'izany sika fianakaviana mety ataontsika an'izany, mpiray tanindrazana mety ataontsika an'izany, olona eritreretinao akaiky ny fonao mety ataonao an'izany kanefany de indraindray rehefa any aoriana de mivadika zavatra hafa. Mety mivadika tora-bato, mety mivadika fonja, mety mivadika zavatsarotra. Zany hoe tia ny soatra masina atao de olazaina de zao manao hoe ny olombelona de mety miova. Ny Andriamanitra ihany no tsy miova, Andriamanitra no azo itokisana mandrakizay, fa ny olombelona de zao mety miova izy. Rehefa mety aminy ny zavatra ataonao de hosana, fa rehefa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra andrasany intsony ilay zavatra hoentinao, na de mety aza de mivadika fonjy zay tahaka ny Petera sy John na tora-bato zay tahaka ny amin'ny Barabasy sy Saoly. Fampiomanana zany lesona voalohany zay omeny mofina antsika de nao manao hoe mety ho tian'ny olona be mihitsy isika ny ampiasana any an-tsekoly any de zavatra mety pitranga zay.
fa izao tokony ao atsaitsika koa nefa zany akory tsy milaza hoe aza manaiky mba mailo mandrakariva no tsy zay loatra hoe aza matoky olona hoe de aza raisina zay mety ho fitiavan'ny olona anao fa ny zava-dehibe de ny hoe ny olona de mety miova ny olona fa izay tena zava-dehibe resany eto rehavako malala fa iny mo fonteny ihany mandiny voalohany ka hatramin'ny valo ambin'ny folo fa izay tena tiany soratra masana ho hitatsika ry havako na zara fampahirezana atsika amin'ny ity asan'ny apôstôly ity toko faevatra ambin'ny folo andiny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo de zavatra roa lehibe mihitsy dia ny olombelona koa de mety ho diso fijery ny amintsika tsiraray avy ny fijeritsika ny tenatsika de mety ho tsy fijerin'ny olona ny tenatsika ny fijerinao ny tenanao dia mety ho tsy fijerin'ny olona ny tenanao mihitsy ianao mieritreritra ny tenanao ho izao ary mandresy lahatra mihitsy ianao manao hoe zangy izao e fa ny olona tsy zay mihitsy ny olona dia mety manana zavatra be de be eritreretana anao na ny fihetsikaao na ny momba anao eto de Barnabasy Saoly de nampiasain'Andriamanitra izy tsy le filazantsara ny hoentiny izy roalahy mihitsy no nraisin'ny olona tsy nisy olana ndray le filazantsara mihitsy raha ny tena marina fa vao mainka ny olona anakany amin'ny fanompo-tsampy lasa izy mirahalahy ndray no notompony izy mirahalahy nitory ny filazantsara niezaka nanao fahagagana nitory ny filazantsara fa tsy zay akory ny raisin'ny olona tsy lay Jesosy ny raisin'ny olona fa vao mainka lay Andriamanitra no nasandratry ny olona tamin'ny alalan'izy roalahy hoe tena tonga eto amintsika mihitsy lay Andriamanitra lay sampy zany tena tonga eto amintsika mihitsy lasa izy roalahy ndray natsangan'ny olona ho sampy ary mety mpitranga mihitsy zany ry avako malala io hitatsika fa tsy Paoly sy Barnabasy ihany nandany io fa na Cornelio koa aza de tahaka zany ihany tantatarany Cornelio tantatarany i Cornelio sy Petera dia tsy nanaiky ny ankoafan'ny Cornelio iankoho Cornelio amin'ny asan'ny apôstôly fafolo andiny fa 5 sa 4 saka iakohoka tamin'ny Petera Cornelio dia ho Petera hoe manina moa ny ankofanao fa ngaza Andriamanitra mitranga mandrakarivany hoe amin'ny fiainan'ny olona anankiray fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia mety raha tsy mitandrina izy raha tsy miambina tahaka andry Petera izy nary Paoly de mety ho manakona ny voninahitran'Andriamanitra satria ny olombelona de manana ny fijeriny ny olona tsirairay avy i Heroda Agripa hitatsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa folo andiny faharoa ka hatramin'ny dia rehefa nitokafan'ny olona rehefa nasandratry ny olona natsony ny olona hoe Andriamanitra de tena naikany zany ary maty noho zany mihitsy ary izy zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra ry havana tahaka atsika de zao tsy zava-dehibe amintsika ny fandokadokafana tsy zava-dehibe amintsika ny fanindraindrana mety mampenjera ary Heroda Agripa voalohany zany io dia maty noho zany mihitsy maty noho ny fanindraindrana noho ny fitiavam-boninahitra ary noho ny fakana mihitsy ara ny toeran'Andriamanitra satria ny olona manana zay iheverany sy eritreretany ianao dia mila mitandrina ianao zany manana fanetretena mipetraka amin'ny toerana zay fantatrao fa mety aminao saza anao mety am'lay fa tsy zay toerana metrahan'ny olona anao fotsiny ihany ny olona ndray de mety diso fijery momba anao mety ampiakariny ambony be tahaka an'izay eto mitrangy eto hoe Andriamanitra mihitsy de mitandrina fa raha ohatra koa ka mety mifanohitra am'izay efa lalovan'ny Petera zany lalovan'ny Paoly zany mety mifanohitra am'izay mihitsy hoe tena hampanin'ny olona ndray fa tsy asandratry ny olona fa mety ho lazain'ny olona ho tsinitsinina ho mpandainga mety ho famadika am'izay ndray ary fa tsy tahaka an'ity de zao tsy tokony ho mandratra anao zany tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny fakam-panahy ianao ireare raha apetraky ny olona amin'ny toerana ambony na koa mety ho latsaka ao anatin'ny fakam-panahy famoiza-po rehefa somary tratra ny fanaovan'ny olona tsinitsinina fa Jesoa aza nandalo an'izany ry havako ny zava-dehibe zany de ninona tsy zay mety ho fijerin'ny olona loatra
marina loatra fa olombelontsika de zava-dehibe amintsika ny fakasitrahany ny olona ny fihetsiky ny olona hoe mba manahoana moa manahoana moa ny fijerin'ny olona Jesosy zany nanontany any zany hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona mba naka feedback Jesosy tamin'ny mpianatra indray maka hoe mba ahoana ny fijerin'ny olona e ataon'ny olona ho iza moa za ty e de ny olona miteny ohatra ny Eli fieritretan'ny olona anao mpanao fahagagana ohatra ny Eli malefaka loatra tahaka ny Jeremia ianao sy ny sisa rehetra Jona nampanao batisa ianao olona tsotra be tsy tia rendrendra ohatran'ny Jona nieritretan'ny olona anao zany hoe na Jesosy aza dia nisy fotoana nametram-panontaniana tamin'izany ihany zay mety ho fomban-javatra ihany zany fa na inona atoerana metrahan'ny olona anao de ny zava-dehibe de zao ny fanananao ny mahainao anao ny fijerinao ny tenanao ny tena zava-dehibe ary zay no nijoroany Paoly sy Barnabasy izay no nijoroany Petera sy Jona ny fijerinao ny tenanao ny tena zava-dehibe ary izay fijerinao ny tenanao zay anefany ny fahafantaranao ny tenanao zay anefany zay anefa ny tena mahatonga ny olona vao maika ho tsy tianao raha ohatra ka mipetraka amin'ny toerana apetraky ny olona anao mandrakariva ianao dia tsy vitanao ny asanao saingy zao ho tian'ny olona fotsiny ianao de zay raha ohatra ka nanaiky Paoly sy Barnabasy tete eny de zay tokoa moa zany ny sanatrino zany ny Jeus sy ny Hermes de mety ho tian'ny olona be izy na tahaka zany fa tsy vitany fitoriana ny filazantsara tahaka zay koa Paoly Petera sy Jona zany hoe raha ohatra ka manaiky volavolainy ny fiarahamonina fotsiny ianao amin'izay fomba fijerin'ny fiarahamonina de zao tsy heviny ny antom-pisinao tsy misy dikany zay mahatonga ny Paoly nanafatra Romana toko faharoabiny folo manao hoe enao dia aza manaiky ataony zao tontolo zao lasitra nakisary schématisé moa le matoateny zany hoe schéma lazao teny hoe schématisé de frantsay zany hoe aza manaiky volavolaina na tefena zao tontolo zao manana ny fijeriny ianao de ampidiriny ao anatin'izay ataontsika hoe boaty na zavatra anankiray zay ianao dia nefa tsy zay isika de manjary manimba izay isika atsofoka ao zay manimba sombany zao tontolo zao sary ohatra hoe ny fiangonana de eretiny hoe zao ny fiangonana de misy sary efa eritretin'ny olona ao na izao zany dekôlina na izao zany kristianina ny zava-dehibe de izao tsy fijerin'ny olona anao efa Paoly efa nanafatra ny mihitsy hoe raha ohatra ka miainga amin'ny fijerin'ny olona ka mifakasitrahan'ny olona nataoko tanjona de zao tsy mpanompon'ny Kristy mihitsy no zany de zao raha toerana ndravako malala amin'ny fiainana andavanandro ka jeren'ny olona am'le tsy mahay anao dadray ianao mety aindraindrain'ny olona fotsiny nefa tsy de tena zay tokoa ny toeranao ahoana moa ny ekenao ho indraindrain'ny olona ho Andriamanitra ianao fantatrao ny tenanao fa tsy zany na koa mety ho ambanin'ny olona hoe ianao tsy zenina koa zenao tsy dia nefa ianao fantatrao fa tsy zany de tsy zay ny zava-dehibe aoka ianao kristianina nanana fanetretena eo anatrehan'izay mety ho fanindraindrana nefa koa tsy aratra na tsy arota fotoana eo anatrehan'izay mety ho fanambaninana fanaovana tsinitsinina ny zava-dehibe de zao fantatrao ny antom-pisinao fantatrao ny tenanao tahaka ny tenana Paoly manao hoe fa ahoana narovana zao mpitory ny filazantsara ngezay ary ny anton-dianay de zao mba hialanareo amin'izao zava-poana izao fantatry Paoly tsara ny tenany ny olona tsy mahafantatra ny tenany ny olona tsy mahafantatra ny tenany sy tsy mahana fahafenona no miazakazaka amin'ny fitiavam-boninahitra na miazakazaka amin'ny fanindraindran'ny olona na koa maratra eo anatrehan'ny zay mety ho fihetsiky ny olona fa ny olona feno tahaka ny Paoly sy Barnabasy dia tsy maratra mihitsy eo anatrehan'izay mety ho fihetsiky ny olona tsy miazakazaka hisalotra izay voninahitra tsy azy ary koa tsy maratra eo anatrehan'izay mety ho fihetsiky ny olona na zay fanaratsian'ny olona tsy avy amaly an'izany akory any rehavako malala zava-dehibe am'izao fiarahamonina enantsika ty fanindraindrany zao am'izao fiarahamonina betsaka zay koa ndraindray misy ny antsoiny hoe fausse modestie betsaka koa no mody mihetry nefa teo asandratra zany ny fiarahamoniny tojato fa raiky amby roapolo dia sarotom-boninahitra mihitsy miteny hoe za de tena fanetretena nefa sarotom-boninahitra mitatsika amin'ny karazana zavatra maro samy hafa zany fa irendrehetreny dia
taratry ny tsy fahafenon'ny olona, ny olona tsy feno no manana any zany fa ny olona feno tahaka ny Petera sy Jaona na tahaka ny Barnabasy sy Saoly dia tsy mezakazaka am'izany fa mahay mahafantatra tsara ny toerany, ny maha izy azy, ny zavatra miandry azy. Azany tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona rehefa koa malala. Tsy ny olona rehetra no manana zay tsika personnalité na zay fahatokisana maha izy azy zay, fa zavatra omen'Andriamanitra zany. Zavatra ateraky ny fananana ny Kristy zany. Rehefa manana ny Kristy ao am-po isika, rehefa manana ny Jesosy ao am-po isika, de zao tsy mampaninina atsika mihitsy zay mety ho fihetsiky ny olona satria fatatsika hoe iza isika. Rehefa fatatsika hoe iza isika de tsy matimatim-boninahitra zao tontolo zao, tsy irere amy zavatra tsy de manahoana loatra na koa maharahadratra sy akahala olona am'izay mety ho fahafantaran'ny olona na tsy fahafantaran'ny olona atsika. Fa ny olona mpanompon'Andriamanitra tahaka atsika de olona feno ka mahafantatra izay maha isika atsika. Fa ny farany avako malala zay entina mampahay anao de zao ny fiezahanao amin'ny fotoana rehetra koa dia mitory ny filazantsara. Mitory ny filazantsara. Zany hoe izy miralana de fatao anatin'ny fahadiso-kevitra azy ny olona. Dia hatramin'ny farany izy de ny azona le maha izy azy, ary le maha izy azy miralana de ny fitoriana ny Kristy de nitory ny filazantsara izy. Ajereo tsara lay ataontsika hoe lay fomba fitory ny filazantsara. 7:7-8 mamarina kokoa ka hatramin'ny 9:7 lay ataontsika hoe lay Andriamanitra toriany dia lay Andriamanitra lay ataontsika hoe mahamanerana an'Andriamanitra, mahamanerana an'Andriamanitra eto am'izao tontolo zao, lay universalité, lay mahamanerana an'Andriamanitra, lay mahamanerana ny fahefan'Andriamanitra. Ary jereo tsara fo izy manao hoe mampilatsaka ny ranonorana, manome ny taonjina, mahavoky anareo. Zany hoe tena ilay Andriamanitra feno mihitsy, ilay mahaory zany iretom-piaino azy reto no tondrony Paoly manao hoe io Andriamanitra. Tsy Andriamanitra zay ataontsika hoe tsy takatry reto olona reto, zany fozy manao hoe nareo mitady orana io, Andriamanitra nge mahavokatra. Ianareo zay mitady taonjina io, Andriamanitra nge io e. Andriamanitra ny mahavokatra. Tsy Jupiter nareo zany, tsy Mercure nareo zany, tsy Dionysos nareo zany, tsy zany ny mampahavokatra, fa Andriamanitra ny mampahavokatra. Efako malala mahay manararoatra ary mahay mampiteny ny contexte, mahay mampiteny ny zava-mitranga mba hitoriana ny filazantsara. Izay refako malala faindrena manokana ny hoe misy trangan-javatra ampotra eo zay mety ho tsy apoizina mihitsy fa vitan'izy mirahalany nampiteny le zavatra nitranga hanjary fitoriana ny filazantsara. Zany am'izay fotoan'izay le filazantsara tsy voatery hoe sokafana le baiboly na natahaka zany ilainy zay. Fa mety misy ndre zavatra mitranga tsy apoizina eny an-dalana eny, eny am-piasana eny, eny resadresaka eny fiarahamonina eny, dinidinika eny am-piasana eny, dia hainy izy mirahalahy noho ny fitarian'ny fanamasina no manjary mampiteny ny fitrangan-javatra ho fitoriana ny filazantsara. Zay le teneny manao hoe mitory ny teny na amin'ny fotoana ny tsy amin'ny fotoana. Ny fotoana izy eny am-piangonana, ny fotoana izy eny amin'ny toerana nomanina naovana zany, fa ny tsy fotoana de zao eny amin'ny fitrangan-javatra tsy apoizina eny, eny amin'ny dididinika fivirim-pianakaviana eny, mety tsy misy ihany dao tsika no fotoam-pivavahana, fa misy zavatra mitranga, misy zavatra tantaraina, misy zavatra resahana, dia vitanao ny misambotra le fitrangan-javatra hanjary fitoriana ny filazantsara. Fa pahafantarana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjenan'ny Kristy. Tsy ny hoe ny mitsara, fa ny mampahafantatra ny olona ny zavatra tsara. Andriamanitra misy toetra tsika revako malala izay toetra ny sasany, ataoko hoe sasany satria tsy manao zay isika, le hoe manaratsy mba hilazana ny tsara. Tsy zany ny toetra ny kristianina. Itsika tsy miainga amin'ny fanaratsiana mba hilazana ny atsika hoe tsara, fa milaza fotsiny tsika manao hoe tsara ny atsika de ampy zay. Saka ny fomba ny mpanao marketing sasa manao hoe aratsio aloha ty de zay vao rehefa aratsiny ito de zay vao lazaina ny tsara amitsika. Tsy zay loatra, tsy toetra kristianina zany. Tsy miainga tsy ny fanaratsiana ny hafa no ilazana fa tsara ny anao, fa ny filazanao fotsiny hoe tsara ny anao dia ahafantaran'ny olona hoe tokony atao zany. Lavako ny tompo hoe tarika anao mba ho vavolombelon'ny filazantsara dia vavolombelona Andriamanitra velona. Ivavaka sika. Tompo aosoranao zay noho ny amin'ny sohatra masina zay azonay novoasana ny heviny, manazava aminay fa izahay de mpino ary tianao ny anananay ny mahazahay anay. Feno zahay eo aminao.
tsy miandry ny zay mety ho fihetsiky ny manodidina anay ny fahafantaranay ny tenanay fa fantatra fa antom-pisina vaovao ary zanaka ao Andriamanitra zahay ka tsy manahiny am'izay mety ho fihetsiky ny hafa manoloana anay. Misy ny manindraindraka zay hitakinao anay fanindretena. Misy kosa ny mety ho manao tsinitsinina zay hitakinao fandeferana aminay sy fahatokina fa na inona ny fihetsiky ny manodidina anay de ny fahafenonay de ao aminao Andriamanitra. Ka tsy mihontsiny izahay fa mahatoky anao Andriamanitra. Manavara anay koa ny teninao fa tokony hitaonany olona hitodika aminao mandrakarivo zahay. Tsy hitodika amin'ny tenanay, tsy hitodika amin'ny asanay, fa hitodika manokana aminao Andriamanitra ary ahay anararaotra ny fitrangan-javatra rehetra ampahafantarana fa ianao ilay Andriamanitra velonao am' Jesosy. De taio ary tompo ny tokantrano tsirairay avy, taio ny asa sy ny fanoloran-tenanay ho fitoriana ny filazantsara ary anjaka ito amin'ity tanindrazana ity ny filazantsara. Omeo anay tompo ny fijoroana ho mpino mahatoky tahaka ny Paoly sy Barnabasy. Na mety miafara amin'ny sarotra azy zany de ataovy mitoetra ho mahatoky hatramin'izay mba ho fifalianao ny fiainanay. Misaotra tompo fa Andriamanitra azonay antehiranao de ampitoera aminay Jesosy ny fifalianao. Amen.